Toy izy antsika avy hatrany ary ny fandarana. Fandarana faha 1.70 zany no ataontsika indray androany. Io fandarana faha 1.70 dia resahantsika ny toerana ahitana vatsim-pianarana, toerana ahitana tolotr'asa, toerana ahitana tolotra momba ny famatsiam-bola, toerana ahitana tahirim-pahalalana maro samihafa momba ny famoronana orinasa. Natao moa zany izay fandarana izay androany satria be dia be ilay fanontaniana voaray mametraka foana hoe mba hitadiava vatsim-pianarana izay na hoe aiza misy vatsim-pianarana. Fa maro no ny fandarana natao teto ny resahana momba azy io. Verina foana ilay fanontaniana dia vokatrin'ny fanontaniana ireny zany dia misy fandarana rehefa dinihana ilay izy, misy fandarana vokarina indray zany dia mba hifanaraka amin'ilay filàna zany avy amintsika mpiaino. Miarahaba antsika rehetra ary alohan'ny hanombohana ny idirantsika amin'ny lalindalina, mankasitraka sy mankatelina antsika mpiaino amin'ny fanarahana ny fandarana, misaotra ihany koa amin'ny fandraisana izay ataonareo amin'ny tenanay amin'ny alalan'ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa na amin'ny alalan'ny Messenger Joël Luc Ravelormisy ihany koa. Misaotra anareo mandrakariva amin'ny domberina izay alefanareo aty amiko. Tamin'ny herinandro ity zany raha tsikaritra ireo dia fandarana verina foana no heno. Tsotra be ny antony arahana ny malaka na ilay fangatahana alefantsika aty dia eo no andinihana hoe tokony mamorona vaovao ve sa ny taloha no averina arakaraka ny fanontaniana. Ny fandarana tamin'ny lasa no naverina satria betsaka ny fanontaniana mifandraindray amin'ilay fandarana efa vita. Izany hoe ireo nanoratra zany mety olona tsy mbola nihaino fandarantsika hatramin'izay na koa ilay efa nihaino fa misy ny fanadinoana. Raha ny tokony ho izy zany fandarana faha 70 farany izay faha 70 zany nihainoantsika omaly, izany hoe talohan'ity fandarana atao ity dia tokony manome an'ilay teknika amin'ny fomba fanoratana an'ilay lahatsoratra andresianao lahatra an'ilay anjerimanontolo ny amin'ny antony fidiananao an'ilay anjerimanontolo na koa ny amin'ny antony nahatonga anao nifidy ny lalam-piofanana. Izay zany tokony ataontsika androany hoe famarana anazy raha tamin'ny fandarana 70 efa niteny an'izay. Fa kosa noho ny betsaka ilay fanontaniana sy ilay fangatahana hoe tadiava vatsim-pianarana dia nanapa-kevitra hoe alao ovana ilay izy androany zany dia ho resahantsika fotsiny amin'ity fandarana faha 1.70 ity. Averiko foana moa ny laharany ilay fandarana mba ahafahanareo zany mitady azy ao amin'ny Facebook na any amin'ny YouTube Joël Luc Ravelormisy mba ahafahanareo mitady azy. Izay no mahatonga azy asiantsika laharana. Ka androany zany fandarana faha 1.70 dia resahantsika ireo toerana tranokala misy vatsim-pianarana, tolotr'asa sy famatsiam-bola amin'ny fiteny frantsay. Mila fotoana ilay fitadiavana azy dia izay no resahantsika androany hanome anareo zany tranokala mampiasa ny fiteny frantsay dia ireo tranokala ireo azo hitadiavana vatsim-pianarana na koa misy lisitra vatsim-pianarana, misy lisitra tolotra maro samihafa tahaka ny asa, anatrasa, stage zany, anatrasa na famatsiam-bola sy ny sisa sy ny sisa. Ka amin'ny teny frantsay zany ireto tranokala ireto no vidiana manokana ireo teny frantsay ireo noho ny lahy any amintsika mampiasa ny fiteny frantsay zany no manavanana ny maro kokoa noho ny mampiasa ny fiteny anglisy. Fampatsiahivana hatrany zany no atao fa izahay zany izay mamono vola an'ity fandarana ity hetsika asa ho an'i Madagasikara, ny hetsika asa ho an'i Madagasikara zany dia vondrona tanora daholo izay eo fanome tanana fampandrosoana ny hafa. Izay no anjara biriky raisinay fampandrosoana an'i Madagasikara. Io hetsika asa ho an'i Madagasikara io zany dia marihako etỳ am-piandohana ary ampatsiahiviko fa tsy antoko politika, tsy miaraka amin'ny antoko politika ary tsy manohana na iza na iza. Tsotra be mantsy ny antony satria misy malaka maromaro zany ny voaraiko, misy resaka maromaro voaraiko milaza hoe ianareo anga team
Sa ianareo angao mirodoben'ny mpanohatra dia nivaly teny inona moa ny olana raha tia maninona moa raha rodoben'ny mpanohatra, maninona anga zany? Tsy fantatro koa moa zany ao anatin'ny eritreritrilay olona manoratra zany, maromaro zareo. Fa zahay zany sady tsy tia tsy rodoben'ny mpanohatra fa izay hetsika asa ao an'i Madagasikara. Nenay zany teny baikonay dia hoe olombelona no harena. Atao zany izay hampandrosoana ny olona. Satria rehefa mandroso ny olona dia mitombo ny harena satria efa harena ny olombelona. Rehefa karakarainao ny olona, karakarainao ny maha izy azy, ampivoarinao ny maha izy azy, tsisy olana avy zany fahantrana zany. Fa ny olana eto amintsika anie zany dia olona mihitsy tsy atao tsinontsiny aminy. Tsisy angambany dia misy mikarakara izay sosialinao any. Ka moa dia misy mikarakara izay miditra any anatin'ny volanao any. Tsisy zavatra mampalahelo be ilay izy. Ary zany zavatra fandimby zany fandimby zany. Fitondrana mifanesy teto amintsika. Tsy haiko hoe misy ihany ny azo singanina fa rehefa atao ny ankapobeny dia izay rehetra mahazo fahefana dia manararaotra daholo. Ka tsy hantoko politika zany isika ary tsy manohana antoko politika fa kosa isika dia miara-miasa amin'ny député solombavambahoaka Fidèle Razarapiera satria mpinamana mifankahazo mitovy hevitra ny amin'ny fampandrosoana fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana. Zay fotsiny izy. Za koa zany manan-tena hoe tsy hoe satria zany miara-miasa amin'ny rahalahy Fidèle zany dia klasiana amina vondrona anankiray dia haratsiana ny fandarana. Ny azoko havaly azy dia izao hoe fa tiantoka foana anie ho an'izay manaratsy izay tsy te ihano. Tsy akory atao moa zany rehefa izay moa ny lalana izorany. Koa ahoana moa ny andeha hamerana ny olona amin'izay tiany tenena fa ny antsika zany dia miroso hatrany arak'izay hoe hetsika asa ho an'i Madagasikara, ny olombelona no harena, miroso hatrany isika amin'ny fizarana ny fantatra sy hay fampandrosoana antsika rehetrarehetra. Ny faharoa zany amin'ny famonoan'ilay fantahina koa dia izao isika zany tsy mizara vatsim-pianarana ho anareo izay mbola tsy naheno na vao samy naheno na koa efa naheno hatramin'izay fa somary variambariana. Isika zany tsy mizara vatsim-pianarana satria tsy manam-potoana hitadiavana vatsim-pianarana isan'olona. Fa ny ataontsika zany amin'ilay olombelona no harena, mampahafantatra ny toerana misy, manoro ny paikady rehetrarehetra, io moa iantsoantsika hoe sopapa, mba hahatsara ny fangatahana atao, hampatanjaka ny fangatahana atao dia mba hahatonga antsika ho voaray na io amin'ny asa izay angatahana, na io amin'ny vatsim-pianarana, na io koa amin'ny fangatahana hianatra amin'ny anjerimanontolo anankiray na aty ivelany indrindra mazava ho azy satria izay moa zany ny antony iresahana ity vatsim-pianarana ity. Ka ny zavatra ataontsika zany ataontsika ato amin'ny hetsika asa an'i Madagasikara dia manome anareo mpihaino ny fahaiza-manao rehetrarehetra. Dia zaraina ilay izy satria be dia be ny tanora, be dia be ny ray aman-dreny dia fizarana no atao dia tsika indray mampihatra azy any amin'ny toerana izay misy antsika. Ka ovaly ilay fantahina mba hitadiava vatsim-pianarana ohatr'izao, mba vonjeo marina, mba tahiny tompo re ianao sy ny sisa mba hitadiava. Isika mihitsy zany aloha efa nifidy, nisafidy hoe tsy hitady vatsim-pianarana ho an'olona noho ny tsy fananana fotoana amin'izany. Ary ilay izy koa tsy atao asa fivelomana fa misy sampan-draharaha mahazo ivoza izay mihitsy ny aza ny asa fivelomana. Mitady vatsim-pianarana ho an'olona izy dia izay ny fomba fampiteram-bolana. Isika zany aloha tsy manao an'izany fa hatramin'izao aloha dia mbola fizarana fahalalana sitraikefa maimaimpoana no ataontsika fanasoavana ny rehetrarehetra. Ny fahatelo zany dia famarina an'ilay fanontaniana koa hoe aiza no ahitanay vatsim-pianarana na tadiava vatsim-pianarana izay aiza no ahitana asa maro zany te hiala ny Madagasikara hiasa aty ivelany, aiza ny ahafahanay mahita stage na hoe anatra-asa izay koa manana tetikasa fa tsy mahita famatsiam-bola mahalala toerana ve ianao. Dia ilaza aminareo zany toerana maromaro izay jerenareo amin'ny aterineto. Ka ity ilay amin'ny aterineto ity zany tena paikadintsika amin'io, tsy maintsy mitady aterineto matanjaka ianao fa raha alefahana dimanjato ariary tonga dia ritra. Fa tsy maintsy zany zavatra matanjaka na miditra any amin'ny cyber na miditra any amin'ireny toerana izay misy aterineto amin'ny fibre optique ireny
ahafahanao zany mitady azy ireo. Ka omeko tranonkala ianareo mampiasa fiteny frantsay daholo reto tranonkala reto ary zay no votoatin'ny fandarantsika androany dia rehefa vita indray zay dia tohizantsika amin'ny fandarana manaraka zany ilay resaka momba ny fanoratana an'ilay hoe lettre de motivation na ilay letter of intent moa izy raha amin'ny teny anglisy hoe taratasy manazava ny programanao sy ny antony fitenanao an'ilay lalam-piofanana na ilay anjerimanontolo. Tohizantsika ary aiza daholo zany ilay tranonkala mampafantatra na tranonkala mampiasa ny teny frantsay azo hitadiavana sy hitadiavana vatsim-pianarana sy tranonkala misy lisitra vatsim-pianarana ary koa misy tolotra maro samihafa tahaka ny asa, anatrasa, fanatsim-bola sy ny sisa. Ny voalohany indrindra zany dia tranonkala mitondra ny lohateny hoe maison archéologie et ethnologie. Maison archéologie et ethnologie. Io dia tranonkala anankiray izy io tonga dia raha aloha dieny izao fa any amin'ny Facebook zany ianareo na ao amin'ilay roy izay mivoaka amin'ny YouTube no ahitanareo zany ny antsipirian'ireto adresina tranonkala reto. Tsy ho voatonoko eto ilay adresy satria misy lavabe ny sasany. Droniko fotsiny anarany dia any amin'ny Facebook nareo no mijery azy, any ianareo mahita hoe izao ilay adresin'ny adresin'ilay tranonkala dia ny fotsiny no dikanareo dia mitsofoka amin'ilay tranonkala ianareo ahitanareo ny antsipiriany. Ny voalohany zany dia ilay antsoina hoe maison archéologie et ethnologie. Maison archéologie et ethnologie. Zay zany ilay anaran'ilay tranonkala. Dia misy tolotra maro ao maro ny tolotra misy ao dia any amin'ny firenena maro samihafa koa ilay tolotra. Tsy voatery ho an'ny Europeana ny vatsim-pianarana tolony ao fa misy Europeana, misy ho an'ny Afrikana, misy avy amin'ny toerana maro samihafa hoe filazany azy moa dia hoe internationaux, iraisam-pirenena, tsy misy fanavakavahana zany. Ianao zany mila mitady izay mifanaraka aminao fa feno lisitra ao ary ataony araka ny daty zany ilay izy. Androany moa zany izao fa fito ambin'ny folon'ny volana janoary dia amin'ny daty androany zany dia efa mipetraka ao ny daty farany fametrahana fangatahana ao ny daty androany. Dia ameko ohatra zao nareo misy an'ity zao vatsim-pianarana anoratana fikarohana, thèse na mémoire. Dia misy fanampiana ara-bola natokana ho amin'izany. Appel à candidature du prix de thèse Afrique et diaspora 2020. Dia amin'ilay roa eo zany manazava ny antsipiriany fa famatsiam-bola ho anareo izay manao doctorat na ho anareo izay manao thèse na manao mémoire zany izy ity. Daty farany fametrahana fangatahana dia amin'ny fahatelopolon'ny volana janoary amin'ity taona ity. Efa latsaka kely ny tapam-bolana zany mbola tsy tara moa zany fa satria amin'ny internet no nanaovanao fangatahana dia jereo ny Facebook-tsika ao anaitanareo ny adresy ahitanareo adresy momba an'izany dia averiko ilay anaran'ilay adresin'ilay tranonkala maison archéologie et ethnographie. Ohatra faharoa kosa dia hoe appel à candidature Paris région PhD na doctorat 2020 de la région Île-de-France. Dia antso zany ho anareo izay te hanao doctorat fa amin'ny Île-de-France io dia misy sehatra 13 manan-danja ao amin'ny faritra io ary ireo sehatra 13 ireo dia lalam-piofananareo zany na amin'ireo domaine no filazantsareo azy dia matsiny vola avokoa ka raha ianao ohatra olona manao kajy matematika na thérapie génique na astrofizika ho santiono andreo raha zany ohatra ny zavatra ataonao dia misy vatsim-pianarana manokana ho anao ao amin'ny Île-de-France. Misy lisitra lavabe tsareo ihany resaka matériaux anciens et patrimoniaux ohatra zany dia resaka science et ingénierie, resaka fianarana manokana fanadihadiana momba ny silamo, astrophysique et conditions d'apparition de la vie, rupture en sciences des solides poreux na thérapie génique na resaka un monde une seule santé, BDB resaka hay vao innovation. Raha liana ianao zany hianatra any France dia misy ny vatsim-pianarana io ao anareo izay manao doctorat. Daty farany fametrahana fangatahana dia ny 4 volana febroary amin'ity taona ity. 4 volana febroary amin'ity taona ity.
Zay zany ny tranokala anankiray antsoina hoe maison archéologie et ethnologie. Zay zany ny anankiray. Ny faharoa indray tranokala mitondra ny lohateny hoe Cameroon Desk. De le Cameroon CAMEROON. CAMEROON Desk. De ny anaran'ilay mpikarakara azy zany de Cameroon Desk Scholarships and Opportunities for All. Cameroon Desk Scholarships and Opportunities for All. Io zany le roa io de hitanareo amin'ny Facebook na koa amin'ilay YouTube fa lava be le adresy tsy ho voatonoko eto. De misy tolotra maro ao de aza adino fa amin'ny teny frantsay zany reo le tranokala reo mampiasa ny teny frantsay. Tolotra ao vatsim-pianarana de zarainy hoe licence maîtrise doctorat. Misy tolotra hafa koa mba fifaninanana, concours zany na prime. De ny prix zafady misy koa resaka tolotr'asa be de be no miteny manoratra teo mba hitadiavo aza te hiasa any andafy, misy ao. De misy koa ny resaka fifanarahana arak'asa, resaka contrat na hoe partenariat, resaka asa be de be. De io tranokala io mampiasa ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Ohatra zao lazainao zao de misy vatsim-pianarana mahery ny 580 iantohana fianarana tanteraka ho an'ny mpianatra afrikanina. Mahery ny 580 amin'ity volana janoary ity. Tapitra ny faran'ny volana ohatra zany ny fangatahana an'ireo. Misy ohatra omeny zao hoe misy vatsim-pianarana 200 raha hianatra anao maîtrise ianao any Belzika. 200 ny vatsim-pianarana. De ny daty faran'ny fametrahana ilay fangatahana ny fafito ny volana febroary 2024. Lalam-pifanina amin'izany PDB, misy spécialisation en développement et environnement et société. Maîtrise, master de spécialisation en droit de l'homme. Master de spécialisation en gestion des ressources aquatiques et aquaculture. Master de spécialisation en gestion des risques et de catastrophes. Ohatra fotsiny zany reo meko anareo PDB le lista. De veo koa mbola misy vatsim-pianarana ho an'ny fianarana asa. Raha te hanatra asa zany ianao na hanatra asa moa zany izy stage. De misy koa stage en contrôle et assurance qualité des médicaments et produits de santé. Stage d'initiation à la recherche pour le stage d'initiation à la recherche pour le renforcement des systèmes de santé. Stage en système d'information géographique. Stage en valorisation des ressources secondaires pour une construction durable. Et stage méthodologique en appui à l'innovation en agriculture familiale. Reo zany dia reo zany hanatra asa zay mino famatsim-bola raha liana hianatra ny Belzika ianao. Daty faran'ny fametrahana fangatahana amin'io fafito ny volana febroary amin'ity taona ity. Zay indray zany tranokala faharoa. Tranokala voalohany de hoe maison archéologie et ethnologie. Tranokala faharoa Cameroon Desk Scholarships and Opportunities for All. Resaka asa, fifaninanana, vatsim-pianarana, fianarana arak'asa, mampiasa ny teny frantsay sy teny anglisy io tranokala io. Ny anankiray indray ohatra teo zany nomeko anareo any Belzika de amin'le vatsim-pianarana io natokana ho an'ny afrikana. Misy koa ity zany vatsim-pianarana misy anazy dia any Grande-Bretagne indray manome an'le vola de bourse d'études africaines de l'université de Glasgow 2020-2021 entièrement financé pour étudiants africains. Ity zany tena voantoka tanteraka mihitsy ny fianarana ho an'ny mpianatra afrikanina raha voaray mahazo ty vatsim-pianarana ity zany. Maro be ny vatsim-pianarana fa mila mijery amin'ilay tranokala ianao be de be ny lisitra misy karazany maro. Fa ianao misy mila miditra amin'ilay tranokala dia manao clic moa zany miditra de mijery izy no mifanaraka aminao. Amin'ny voalohan'ny volana avril ny daty faran'ny fametrahana fangatahana. Voalohan'ny volana avril ny daty faran'ny fametrahana fangatahana. Manaraka indray tranokala fahatelo de hoe stage et emploi en Afrique. De ilay tranokala moa de hoe recrutement Afrique francophone. Recrutement Afrique francophone. De stage et emploi en Afrique. Misy kajina tolotra betsaka ao de zay lohalaharana zany hoe tolotra zay efa io zany hoe lohalaharana zany hoe misy tolotra be de be zany de zay efa akaiky daty farany ohatra na hoe misy tolotra zay ho an'ny zareo le mamolavola azy zany hoe
ohatra hoe mety marina olona maro na mety azahoana vola be rehefa voaray eo ianao na mianatra ao, ny asa mivoaka rehefa mivoaka ao ianao. Dia izay ilay hoe lohalariny. Dia misy koa izany andrisitry ny firenena mampiasa ny fiteny frantsay vatsim-pianarana na resaka asa ka amina firenena mampiasa ny teny frantsay. Dia misy toromarika koa izany hoe vatsim-pianarana any Eropa, any Azia, any Amerika, any Oseania na ho an'ireo firenena mampiasa ny fiteny anglisy. Betsaka izany ny tolotra amin'ny stage emploi any Afrika io, vatsim-pianarana, asa, anatra asa, fifaninanana, tolotra famatsiana ara-bola. Midira ao ianao dia mahita. Dia izao mampiavaka an'ity iray ity, misy tolotra manokana ho an'i Madagasikara ao. Asa, vatsim-pianarana, na tetikasa, na fikarohana ho antsika avy any Madagasikara. Dia io ilay tolotra io mety asa atao any Madagasikara, fa tsy voatery asa atao any Madagasikara, fa asa atao ivelan'i Madagasikara. Eto izao dia misy hoe UNICEF recrute UNICEF izany dia mampiditra mpiasa anankiray havanana manam-pahalalana amin'ny resaka fahasalamana. Ohatra fotsiny. Dia misy an'izany IECD izany koa dia mitady mpanolontsaina teknika amin'ny resaka hôtely sy restaurant. Be dia be izy ato e. Misy natokana mihitsy ho an'i Madagasikara. Ka midira amin'ilay hoe recrutement Afrique francophone teboka commun ianao dia mahita zavatra be dia be ao, fianarana, asa, araka ny lazaiko teo, famatsiana ara-bola sy ny sisa sy ny sisa. Azonao jerena ny rehetra amin'ny ankapobeny, fa azonao jerena manokana ny momba an'i Madagasikara satria isika malagasy avy aty Madagasikara efa misy rubrique izay moa ny filazantsika azy natokana ho amin'izany. Ny farany indray izany dia ilay hoe organisme teboka ORG. Organisme teboka ORG indray io indray izany tranokala izay mizara fahalalana be dia be organisme teboka financement teboka ORG. Io tena marobe indray ny zavatra ataona. Misy momba ny famatsiana ara-bola, misy fanofanana, misy tolotra asa, dia misy tena asa mihitsy. Dia misy torohevitra raha andeha hanao voyage, andeha hanao dia lavitra. Dia misy koa torohevitra amin'ny fananganana orinasa. Be dia be ny torohevitra ato amin'ity ilay hoe organisme teboka ORG, organisme misy asa teboka ORG. Be dia be ny toromarika, be dia be ny vatsim-pianarana lazaina hoe eto izao lazaina hoe efa misy an'ity vatsim-pianarana any Frantsa ity, vatsim-pianarana antsoina hoe IRD. IRD IRK moa ilay any amintsika koa sa IRD? IRD dia io IRD vatsim-pianarana io fa tsy ilay iny ilay nieritreretinareo iny fa vatsim-pianarana. Dia natokana manome famatsiana ara-bola mihitsy io izany ho an'olona izay hanao doctorat. Tsara be mijery an'io, be dia be ny tolotra omeny ity fikambanana ity. Lazainy ao izany ity ilay bourse IRD any Frantsa. Ka jereo raha sao dia mba mahasoa ihany ho antsika izay te handeha ho any Frantsa io. Jereo avy hatrany ahitana hoe mety amintsika ve ilay izy ho anareo izay mianatra fambolena, agroalimentaire, biologie, chimie, environnement et sciences de la terre, santé et profession sociale, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et politiques, sciences humaines et sociales. Jereo ity tranokala organisme teboka ORG ity fa ao izany ahitanao ny tsipiriany. Dia araka ny lazaiko teo be dia be ny tolotra ao anatin'io, tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka famatsiam-bola, tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka vatsim-pianarana, fa tena fanofanana ary fanoroana orinasa, fizarana traikefa sy fahaiza-manao no atao no zarain'ity tranokala anankiray ity. Ireo izany mampiasa ny fiteny frantsay daholo. Izay moa izany natao androany mba ahafahanareo manararaotra amin'ity faran'ity herinandro ity, manararaotra mitady an'ireo tranokala ireo, nareo mitady ao vatsim-pianarana, famatsiana ara-bola na fianarana asa sy ny sisa sy ny sisa. Averiko ilay anaran'izy telo teo. Ny voalohany dia ilay hoe maison archéologie et ethnologie. Izay no ataonareo amin'ny Google dia hitanareo ilay izy ohatra nareo ka tsy tafiditra na tsy dia hiditra ao amin'ilay Facebook. Ny faharoa, Cameroon Desk Scholarships and Opportunities for All. Cameroon Desk Scholarships and Opportunity for All. Ny fahatelo dia ilay hoe stage et emploi en Afrique, resaka asa, resaka vatsim-pianarana, be dia be, resaka tolotr'asa, izay no ataon'io stage et emploi en Afrique. Dia ny farany organisme ORG, ahitanao organisme teboka ORG, ahitanao tolotra
tolotra momba ny asa, famadiam-bola, vatsim-pianarana, fanofanana, famoronana orinasa, fizarana traikefa sy fahaiza-manao. Misy an'izay tolotra zay dia ny dikan'ilay io zany karazan'ilay pejy ao aminy. Faharoa zany ny zavatra resahana eo. Zay zany izao ny fandarana androany amin'ny teny frantsay daholo ireo roa ireo mba hanampy antsika amin'ny fitadiavana azy, fa dia ny hirariana dia ny mba ahafahantsika manana fotoana na ny enti-manana hidirana amin'ny tranokala, hijerena an'ireto tranokala reto fa misy harena be dia be mihitsy ao misy indrindra daty fametrahana dosie efa an-tongotra amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana indrindra raha aty amin'ny firenena tandrefana, kanefa misy foana koa firenena sasany izay tsy sahirana tsy manahirana azy ny mikarakara an'ilay visa ho an'ilay mpianatra rehefa andeha hianatra. Dia ny mahatonga amin'ny teny an'izay zany hoe tonga ara-potoana reto tranokala reto satria mba hanampy antsika amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana ho antsika izay te hikaroka avy hatrany satria ilay manoratra aty amiko tarazoka ny fahazona ny valiny raha ohatra ka manana fotoana mahaliana azy izany ahako. Tahak'izay zany ny fandarantsika androany fa dia misaotra antsika mpiaino manaraka hatramin'ny farany. Ny tohiny manaraka eo indray zany dia resahantsika n'ilay lettre de motivation iny, ny teknika hoe inona no fomba fanoratra azy, inona avy ny traikefa mila anana, zavatra tsara ho fantatsika rehefa hanao an'ilay taratasy lettre de motivation iny zany isika. Fa dia mankasitraka tompoko ny amin'ny fanarahana dia manohy indray isika fandarana amin'ny manaraka ny fandarantsika androany dia laharana faha 150, fandarana mitondra ny laharana faha 150 dia ny lohatenin'izay dia tranokala misy vatsim-pianarana, tolotr'asa, famatsiana ara-bola amin'ny fiteny frantsay. Tranokala mampiasa amin'ny fiteny frantsay misy vatsim-pianarana, tolotr'asa, famatsiana ara-bola. Zay zany ny fandarana nataontsika androany, fandarana faha 150. Fa dia mirary soa antsika mianakavy, mirary faran'ny herinandro raha ohatra ka faran'ny herinandro no inonareo azy ity, da mirary andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra, andro feno fahasoavana, andro feno fahombiazana, fa dia hisaorantsika moa ny tompo ary izay firarian-tsoa avy amin'ny soratra masina no hamarana antsika azy dia ilay teny hoe Jehovah no mpiandry ahy. Nofidiko manokana moa zany satria iny zany misy an'ilay hoe tsy manan-java-mahaory, tsy misy zavatra mampiahiahy ahy. Ka na inona zava-tsahatra, na inona fahatarana fahatarana eo amin'ny fahatanterahana ny nofinofy sy ny rehetrarehetra dia aza adino fa Jehovah no mpiandry ary tsy manan-java-mahaory. Inona moa ny dikan'izany? Izy mihitsy efa mikarakara fa ny zavatra rehetra dia tonga araky ny fotoana izay heveriny fa mety. Fa dia mirary soa antsika ahery mandrakariva samy tahin'Andriamanitra. Misaotra anareo izay ato amin'ny hetsika asa ao Madagasikara. Docteur Jean-Luc Ravaloirmisy no nanolotra ny fandarana. Mankasirika sy mankatelina tompoko lahy sy tompoko vavy, isaorana manokana ny teknisianina sy ny radio AZ radio television amin'ny fampitana ny feo, fampitana ny fandarana any amintsika amin'ny fomba maimaim-poana mba hahafahana manasoa ny mpiara-belona. Misaotra tompoko, samy tahin'Andriamanitra avy.